teraka ny iray me taona 7 ny professeur Zafy ary teo amin'ny fa 10 taona no nindosy ny fahafatesana izao. Avy eny Amilobe Atsiranana izy. Ny taona araka amin'ny 7 no lasa filoha avy ny fanjakana. Voafety filoham-pirenena izy ny taona 7 ka hatramin'ny fa 7 izy no filoha voalohan'ny Repoblika fahatelo. Ny 13 Oktobra taona 7 no nindosy ny fahafatesana ny filoha teo aloha Professeur Zafy tao amin'ny Nosy La Réunion. Ny 14 Oktobra taona 7 no nigadona teto Tanindrazana ny nofo mangatsikany ary nindrasana tao amin'ny trano fonenany Ivandry ary nentina tao amin'ny Palais de Sport ny fa 15 Oktobra taona 7 Amin'ny maha filoham-pirenena teo aloha any Professeur Zafy dia tonga nampahery sy namangy ny fianakaviany ireto olo manan-kaja maro, sivily ary miaramila. Tonga nitsapa alahelo ny fianakaviany ihany koa ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara sy ny atoko GFFM manana gideona fandraisana ny fahatrana izay tarihiny Pasteur Mailhol André Christian Titoulia. Efa mandroso ny Pasteur Mailhol sy ny groupe Apokalypsy dia manaraka azy ao ny LPST dia ny cadre malagasy dia ny tombo freedom. Soda to. Ana kuriap dia betul. Mamangi yang dipaulina. Soda. Dan Ireo akan kesimpulannya nanti bertemu dan Ireo bicara nama kita awal mencoba ini saya anisnya mencoba nanti mulai untuk mulai kelas bau dan nilai setelah yang cuma nanti sekian sepanai falar yang lain ini artinya nanti arah lausan sampai mana besar itu Israel macam lekin dari ulmalah seperti ini saya lasa komunis papanadino papanil tarafa wah ran tatar Israel yang mana Israel kuat dia arah ini izay namilamang ang tifirina malakasati. Sarunay ra tanim pito na aruam sipulo
sivanjato-tsy-arivo ka nahazo antso ampianatra ny bokin'ny Apokalypsy ny iray aman-dreny Pasteur Mailhol dia atao anatin'ny taona izay nitorany izany iray aman-dreny izany firenena ihany koa no namelany malalaka hijoroany ny Fiangonana Apokalypsy teto Madagasikara. Ary na dia taty aorianan'izany azy eny na dia tamin'ity repoblika fahaefatra aza dia izany iray aman-dreny izany ihany koa no mbola nandahatena ka niantso mihitsy azy iray aman-dreny Pasteur Mailhol ary nanome sordalina sy anatra azahoana miara-maina sy miara-monina eto amin'ity firenena malagasy ity. Noho izany dia tonga eto izahay tarihan'ny Pasteur Mailhol mibady ohatron'ny Gideona ny fandresena ny fahantrany eto Madagasikara na ilay atao hoe notontosaina izay tarihan'ny Ireo bureau national, eo ihany koa ny bureau national ny Fiangonana Apokalypsy izay tonga miondrika sy mitondra fampihomonana eto anoloanareo. Tsapanay fa tendrombohitra ny tera-doasa loasa ny tera-doarano ary loarano niteraky ny izany iray aman-dreny izany. Makasitraka tompolahy, makasitraka tompavy, aza misosokalay iritsony. Misaotra ny Pasteur Mailhol mibady, misaotra ireo antoko miaraka aminy satria ny fahalalànay marina fa tsy mora fisarahana eto tany ary tsy ekeny nofo izany nefa ny Apokalypsy dia mitory ny fanantenana. Fanantenana ny toriana fa tsy zavatra hafa. Ka raha manantena zany dia hita le bavady volamena ihonana amin'Andriamanitra. Izany koa no mampahery anay i Professeur président no lasa fa itsika dia hanohy ny asa izay napetrany fa indrindra zany Pasteur Mailhol zany dia zanany zany. Zany fahafantaranay azy satria mifanerasera aminay koa izany. Ka izao fijoroanareo zao dia tena zava-dehibe aminay. Zava-dehibe fa ahoana satria mitory fihavanana izareo. Izany zavatra ny mampifantesan'ny Professeur dia zany fihavanana izany. Ary fihavanana io tsy hananany fahavalo. Ka izany no mahafaly anay raha tonga eto mireko milaza zany amin'ny fianoroana ity. Andriamanitra izay nitaridalànareo ny mbola hanomeza ny fiadanana zany koa dia misaotra tompoko. Araka izany dia satria isika dia manana ny fanantenana hanana ny mino rehetra ary dia izany fanantenana ananantsika izany no andeha mamporifoitsika amin'ny alalan'ny bavaka dia asaitsika iray aman-dreny Pasteur Mailhol hivavaka foy eto amin'ny fianakaviana. Hivavaka isika Anjavan'Andriamanitra ray ao ny fahafatesana no fahavalo ho raisena voalohany ny soratra masina. Lalana tsy maintsy andanany zanak'olombelona tokoa rehefa tonga ny andronay. Ny Baiboly dia milaza fa 70 na 80 raha tahiny mateza ny ainay fa ny iray aman-dreninay kosa Professeur Zafy dia noarany izany taona 70-80 izany noho ny fanambinanao sy ny fitahinao azy manokana. Koa dia mitondra fampiononana izay tompoan'ny fianakaviana iray manontolo fa ny fahafatesana dia tsy fahoriana ho an'izay tratran'izany fahafatesana izany fa afaka ny adiny, afaka ny fahoriana, afaka ny fanaintainany, tsy manana ahy intsony amin'izao fiainana izao. Le matoky raha eo fa ianao ny mpampionana ambony indrindra hampionana azy ampahery ny fianakaviana amin'izao nanasany ray andro ny kinana izao ho an'ny fianakaviana, ho an'ny firenena malagasy. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Manaraka izany dia isika moa dia malagasy manana ny fomba malagasy atsika mbola tombiasa ny taranaka mandingitra amin'izao taonjato faraika ambinifolo izao dia izay ambara rehefa tahaka izao hoe fahodranomaso ho an'ny olona ary sy andany fampitonenany maty. Misy voatsirambiny
manokana izay hoentiny fiangonana sy ny antoko manamarika izany. Azo lazany ihany koa nefa fatately tapapata ihany tsy mahefana inona akory manoloana ny tranga miseho tahaka izao fa saingy kosa manam-panteraka ny ten'Andriamanitra hoe mifampitondraza azy mavesatra dia atolotra fitiavana zany azo misosokafitsy saotra to efa nandrisy ny fahafatesana i professeur nefa aminay fianakaviana tsy misy mihoatra ny fitiavana zay fitiavana no entinareo zany lehibe indrindra ka dia Andriamanitra zay tompony arenany no hameno an'izany ka nanasika fifaliana fa tsy fahoriana koa fa kahitatsika mianakavy fa fifaliana fanila fifaliana iarahana mitera sy mankalazany tompo misaotra tompo angatadalana izahay hiala sy tsaitsaika moramora eto anoloana reo aza misokala ihany saotra tompo ny tompo ny alohalanana anareo saotra